Andro vitsy mialohan'ny fety kosa sy ataon'ireo andriambavilanitra maro dia maro ambanin-javatra ny fikarakarana ny endrika amam-bika fa indrindra ny fikarakarana ny taovolo. Isan'ny lamaody amin'izao fotoana izao ny fanaovana ireny tissage ireny. Rehefa miresaka fety matetika dia hita fiditra ao anatiny ny fanomanana ny hanim-pitoloha fa tsy ataon'ireo andriambavilanitra ambanin-javatra ny mikarakara ny taovolo entina mba hampiavaka sy hampatsara kokoa mihoatra ny andavanandro. Arakaraky ny lokon'ny tava sy ny firafitry ny tarehy ary ny safidin'ny mpanjifa no ahafahana manao ny tissage raha nambaran'ny mpikarakara volo eny Mahavogo izay isan'ny tena tendance amin'izao fotoana izao. Isan'ny tendance amin'izay tissage izay ihany koa ny tenday na ilay miloko hafa ny tapany. Tendance moa zany voalohany indrindra arakaraky ny endriky le olona, arakaraky ny zavatra dediavin'le olona fa amafety anazy en général ny olona mitady fiovana, mitady hoe tsaratsara kokoa ny andavanandro. Donc izay mahasamy hafa anay hoe afaka manova, afaka manatanteraka ny zavatra tian'olona rehetrarehetra na fohy ny volony na lava ny volony dia afaka ataony daholo zany à partir amin'ny tissage. Donc le izy ny tendance angambany plutôt amin'ny couleur anti-donatif vu que ny eto amintsika koa sady été andro mafana donc ny olona misy penché kokoa amin'izay misy couleur amin'izay misy longueur izay mety indrindra. Misy karazany maro ny tissage, ao ireo naturel, ao ihany koa ny semi naturel na ny synthétique. Mahatratra 3 volana ka hatramin'ny 2 taona ny faharetan'ny tissage iray, manomboka amin'ny 4 alina ariary ka hatramin'ny 3 alina sy 3 ariary kosa ny santany ho an'ny natoraly na ny tena volo. Afaka manantona ireo matianina araka izany ireo vehivavy maniry ny mba hiova loha amin'izao fety izao. Dia izany koa toko lahy sy toko vavy nentiko manakatona tanteraka ny fampalaram-baovao amin'izao alina ny 17 volana desambra izao. Mbola soa antsika rehetra any an-tokantrano ary mankasitraka anao na araka ny fampalaram-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao kosa raha ampitso indray ny tenako ao anatin'ny fampalaram-baovao hatrany.